Hivavaka manokana ho an'ny raim-pianakaviana izay mety mbola tsy tonga saina tsara amin'ny andraikiny amin'ny ankohonana, efa teraka ray volana ny zanany nefa tsy hitany akory ny renim-pianakaviana rery no mitolona ao anatin'izany. Ndao fapetrakantsika petra-tan'Andriamanitra izany etaetan'izany renim-pianakaviana izany. Vavaka isika. Ray malala tsara indray izay an-danitro mandalo tsy tolona tokoa ny zanaka amin'izao fotoana izay lalovany etỳ ambonin'izao tany izao. Mitondra tena tahaka ny zanaka tokoa Jesosy satria ianao ray zoky eo manakariva miaino ny taraina rehetra. Mitondra mafaka manokana ny anabavy izay voateraka ray volana toa ohatran'ny mahatsapa mitolona irery, miady rery satria tsy eo ilay vady izay mba ho namana sy ho mpanohana. Ny zanaka aza tao anatin'izay ray volana nahaterahana izay tsy hita ny raim-pianakaviana akory. Variana amin'ny mety hoe rendrarendra sy mety hoe ny zavatra tsy mahasoa akory angaha. Ray malalo hoentinay ambavaka manokana izany raim-pianakaviana izany mba hatsapa tanteraka ny andraikiny, mba hikolokolo ny zaza izay nateraka, ary indrindra mba hifanohana amin'ny renim-pianakaviana izay nitiavina. Ray malalo marary ny fon'ny renim-pianakaviana miatrika izany rehetra izany. Ka mba mangataka fitalaona aminao mba hoery, mba hahatonga saina, mba ho tarehan'ny fanainao masina ny vadiny, mba ho raim-pianakaviana hoendry ary hafantatra tanteraka sy hahatsapa ihany koa ny andraikitra goavana izany. Raha io izany etaeta izany dia apetraka feno am-pelantananao Kristy io mba hahazoana valim-bavaka azo antoka amin'ny anaran'i Jesosy ny anoana izany vavaka izany. Amen.